Haleloia, haleloia. Miarabantsika rehetra amin'izao andro maraina ny 9 ny volana May 2024 izao. Miarabantsika rehetra amin'ny anara-mahery Jesosy Kristy ary hitanareo be dia be ny Andriamanitra amin'ny anaran'i Jesosy Kristy. Maka segondra vitsy zao hoe mba zarao ity anina zaza ity. Asoraty ao anaty commentaire hoe tompo omeo fahendrena. Amen. Fantatro fa anio maraina misy olona ho resahan'Andriamanitra eto. Ny loha hevitrintsika androany dia ny hoe lay vavaka manova ny zavatra rehetra. Lay vavaka manova ny zavatra rehetra. Ary ny teniny hojerentsika ny andinin'ny fototra hojerentsika dia ao anaty baiboly amin'ny mpanjaka voalohany 7:9. Milaza toy izao: omeo ny mpanomponao fo mahira-tsaina mba hitsara ny vahoakanao sy halala ny tsara sy ny ratsy. Amen. Manana fanontaniana ao anao anio maraina ary. Raha miseho anatrehanao zao Andriamanitra ka miteny anao hoe mangata izay tianao rehetra, dia inona no angatanao? Vola? Trano? Fanambadiana ve? Taratasy fandehanana hiasa ve? Fasitranana ve? Salomona dia nahazo zany fahafahana zany. Nomen'Andriamanitra safidy malalaka izy, ary ny valo teniny no nanova ny tantarany ray manontolo. Ny tena mahery tamin'ny Salomona dia tsy hoe nivavaka izy fa ny zavatra nangatahany. Tsy nangataka izy fahafatesany fahavalo na harena na voninahitra na fiainana lava, fa hoy izy omeo fo mahira-tsainao. Tena mahery zany. Fantatry Salomona mantsy ny zavatra lalina anankiray hoe rehefa manana ny fahendren'Andriamanitra ianao dia ho vitanao tsara ny mitantana ny zavatra hafa rehetra. Amen. Eno tsara zao, betsaka ny olona mangataka vokatra nefa Andriamanitra te hanome azy ny fahaizana hitantana an'izany aloha. Satria raha tsy misy fahendrena ianao dia mety ho very ny fitahiana, mety ho simba ny fifandraisana, mety ho very ny fahafahana, mety ho simba ny fitantanam-bola, mety handray fanapa-kevitra diso ary ianao. Fa rehefa manana ny fahendren'Andriamanitra kosa ianao dia hainao hoe roviana ianao no miteny, roviana ny mangina, iza ny tokony iarahana, varavarana inona ny sokafana ary varavarana inona no hikantana. Halleloja. Milaza ny baiboly fa tena nahafaly an'Andriamanitra io valo tenin'ny Solomona io ka nomeny azy ny fahendrena, ny harena, ny voninahitra, ny fiadanana. Eno tsara ty fanambarany ty. Rehefa mangataka izay tian'Andriamanitra omeny ianao dia ampino koa izay tsy nangatahanao. Zany ny paikady ara-panahy tena mahery. Maro mitady fitahiana fa ny olona endry kosa mitady aloha izay mahasarika ny fitahiana io. Alleloia. Averiko, maro no mitady fitahiana fa ny olona endry kosa mitady aloha izay mahasarika fitahiana. Zany hoe mijery any aloha rano ny fitahiana. Amen. Ohatra ao amin'ny baiboly, talohan'io fionan'io Salomona dia nanolotra fanatitra dorana arivo tao Gibeona. Mampiseho zavatra zany hoe matetika ny valim-bavaka lehibe dia avy aoriana ny fanolorany tena lehibe. Ary tamin'ny alina niseho tamin'ny Andriamanitra resaka ray monja, vavaka ray monja, kanefa dia niteraka fitahiana nandritry ny taona maro, vanim-potoana volamenan'i Israely, fahendrena fantatra ny firenena rehetra, vavaka iray ihany dia afaka manova ny hoavinao ray manontolo. Amen. Ahoana ny ampiarantsika an'izany amin'ny fiainantsika? Anio maraina raha te hanome fanazarana ara-panahinao ahako, atao vavakao manomboka izao ty vavaky Salomona ity.
fa afaka ataonao manokana mihitsy a manomboka zao. Tady tsara avereno isan'andro alohan'ny andehanana miasa na andraisana fanapa-kevitra na hidirana fifandraisana na anaovana soni taratasy na amaliana hafatra fotsiny ohatra dia lazao hoe ray eo omeo ahy fo mahiran-tsaina hahalala ny tsara sy ny ratsy. Amena. Zay hoe ray eo omeo ahy ny fo mahiran-tsaina hahalala ny tsara sy ny ratsy. Amen. Satria hitanao amin'izao fotoan'izao mantsy ny tena ady dia tsy eo amin'ny tsara sy ny ratsy ihany. Indraindray ny ady dia eo amin'ny zavatra totra ny tsara sy izay tena sitrapon'Andriamanitra. Akopio ny masonao eo amin'izay misy anao ary ihany ndao tsika hivavaka ary mivavaha miaraka amiko ianao. Ray eo toa ny Salomona mangataka fo mahiran-tsaina ho an'io. Omeo fahalalana ahafantarako ny tsara sy ny ratsy, ny zavatra toa tsara sy izay tena tsara tokoa. Omeo an'ny fahendrenao ho an'ny fiainako, ho an'ny fianakaviako, ny fifandraisako, ny volako ary indrindrandrindra ny hoaviko. Oka tsy handeha araky ny fihetsem-poko fa araky ny fitarihanao amin'ny anaran'i Jesosy Kristy mahery. Amen. Amen. Malala eo amin'ny tompo fanapa-kevitra tsara iray dia afaka manova an'ity taona iray ity ho an'ny fiainanao. Fa ny fahendren'Andriamanitra kosa dia afaka manova fiainana ray manontolo. Aza mitady fahagagana fotsiny fa tada avokoa ny fahendrena mitahiry ny fahagagana. Raha ny teny taminao ity hafatra ity dia soato anaty komantera mihitsy hoe tompo omeo fahendrenao. Alleloia. Dia zarao amin'izay olona mila mandrehan'izao hafatra izao ity hanina saza ity ary azadino rapitso atoyany hanina saza ny 7 Mey 2024. Hitanareo be lehibe ny Andriamanitra ary eny tokoa fahasoavana sy famindrapony anaraka anao amin'ny andro rehetra iainanao dia toetra ho trano Jehova andro lava ianao. Ampitiavana be lehibe Dr. Renata Elizavoriany.